eo amin'ny lafiny ara-koltoraly indray kosa ary nonde asitsika teny indraimbava mahakasika indrindra moa nylay etsika fampisehoana irahana amin'ny tarika ambondrina raha mpitso moa ny fotoana izay fanomezany amin'ireo mpankafy azy etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe efa vonina tanteraka ny tarika hiatrika an'izay fotoana izay dia hoarahantsika tao anatin'ity fanadadiana ity ary aiza ho aiza tanteraka izay fahavononana izay na ny lafiny ara-teknika io na ny lafiny tsipitsipitsony rehetra ihany koa. Efa vonina tanteraka hiatrika ny seho an-tsehatra eto amin'ny tanàna izay totosaina rahampitso eny amin'ny Coliseum Antsonjombe ny tarika ambondrina 7 ora mialohan'ny fotoana ary izy izay fanaovan'ny tarika sy ny mpankafy azy tomombana avokoa ny ara-teknika sy ny pitsopitsony rehetra amin'ny seho rahampitso alahady io manomboka amin'ny 3 ora folakandro. Mampanantena seho miavaka ny ekipan'ny Beranto sy Kiksa veloma amin'ny fampisehoana ary ny hira ahafantaran'ny mpankafy ny tarika ary amin'ity dia misy ihany koa ny ampahany hotronin'ireo mpitendry sy feo lafika avy amin'ny tarika symphonique à la Camerata de Madagascar. Manasa atsika rehetrarehetra fety sakamavaka io fa hoan'ny rehetrarehetra izay raha teo moa zany no mijerevana n'ireo amin'ny lafiny atao hoe fidirana zany dia tsy hanavahana izy io tsisy ny atao zavatra raha hafa fa asaintsika rehetrarehetra amin'ny lahady zany isafidirana fa ambondrina eto amin'ny tanàna marihana fa amin'ny 7 ora maraina efa isy ny fivarotana tapakily ho an'izay mbola taraiky ao amin'ny Coliseum zany dia amin'ny folo eo no misokatra amin'ny vavahady maka miditra daholo amin'izay tsika menakara lamma fandriam-pahalemana dia ny fitaterana koa. Seho hoan'ny rehetra no totosain'ny tarika ambondrina rahampitso eny amin'ny Coliseum Antsonjombe 3 ariary ny tapakila tsotra ary 2 alina ariary kosa ny famandria-toerana. Hatramin'ny rahampitso dia mitoy ny famarotana izany tapakila izany eny amin'ny Coliseum ihany. Manomboka amin'ny 10 ora kosa ny fisokafan'ny vavahady dia isy ny sakafo izay hita eny an-toerana. Azadino ary rahampitso enina aprily manomboka amin'ny 3 ora folakandro eny Antsonjombe ny fotoana iarahana amin'ny tarika ambondrina. Sing